Ry malagasy namana manerana ny nosy. Fiteniko mandrakariva ny manao hoe rehefa misy ny finiavana ary rehefa misy ny finono, ny fanantenana ary ny fitiavana dia tsy maintsy vitatsika izay tiantsika ho tanterahana. Taka inona nanganantsika ny lapan'ny tanàna n'Antananarivo iny izay tsy vita nandritra ny 9 taona. Na dia tao anatin'ny sarotra azo dia maro ny asa vitatsika. Fa maika moa fa rehefa mazava ny lalak'izorana ary rehefa efa voasoritra ny lalak'ale dia tsy haiko angambany fa dia aleotsika samy milaza miara-mahita amin'izay fotoana izay. Mikasika ny jirama, iza ny tosahirana amin'ity olan'ny jiro ity. Ny faritra sasany moa dia tsy misy jiro. Ny misy indray ampijaliany delestage. Isika mpanjifa matetika dia mitaraina amin'ny alafin'ny vidin-jiro sy ny rano. Nefa efa tsy nisy fiankarana natao. Ny fampidinana aza no natao tamin'ny taona 2014. Fa tsara ho fantatsika nefa ny fanjirama dia efa mivarotra amin'ny fantiantoka ankehitriny. Tsara ny fampizarantsika sy ny ampahafantarana anareo. Fa efa teknôlôjia lozan'ny toetrandro, ny teknôlôjia ampiasain'ny jirama na ny centrale thermique izany, izay sady mila gazoil, mila menaka mavesatra, no mila fikojakojana tena lafo be. Ny vokan'izany aza dia sady lafo no mampijaly. Koa raha izao mitoy dia tsy hanafenany ianareo fa tsy maintsy hisondrotra ny vidin'ny jiro sy ny rano. Noho izany dia tsy maintsy mitady vahaolana maharitra isika. Vahaolana maharitra ary ananatsika ny fomba amokarana herinaratra vaovao. Dia ao ny centrale hydraulique izay manome herinaratra amin'ny alalan'ny rano. Ao ny éolienne izay manome herinaratra amin'ny alalan'ny rivotra. Koa ambarako ary androany fa atomboka amin'ity taona ity avy hatrany ny fametrahana énergie renouvelable na éolienne eto a Madagasikara tompoko lahy sy tompoko vavy. Apetrako ny fanamby ary tsy maintsy ho vitatsika io. Ary hanome ohatra vitsivitsy tompoko lahy sy tompoko vavy. Eran-tany dia efa misy ny étude vita. Ary hatrany amin'ny Nations Unies dia namoaka an'io. Fa ny famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny éolienne dia 0,10 $ ny kilowattheure. Fa ny famokarana herinaratra amin'ny centrale thermique izay mampiasa gazoil na mampiasa menaka mavesatra dia 0,35 $. Hitatsika amin'izany ny elanelana, fa dia misy elanelana goavana avokoa. Ary ny any Espagne ankehitriny amin'izao fotoana hitenenantsika izao dia ny 700 isanjato ny famokarana herinaratra dia amin'ny éolienne avokoa. Ary ny any Allemagne dia amin'ny taona 2021 dia 100 isanjato dia amin'ny éolienne avokoa no amokarana ny herinaratra. Ny any Portugal moa dia efa eo amin'ny 70 isanjato ankehitriny. Ary tsika eto Madagasikara dia anomboka amin'izany. Ny filany eto Madagasikara dia eo amin'ny 253 mégawatts eo. Ny any France hatramin'ny 2015
dia 3000 mégawatts ny éolienne ho apetraka izy ireo. Ka ahoana ny tsy avitantsika eto Madagasikara ametraka éolienne na dia ny fefany fotsiny aza 50 mégawatts apetraka ny fanahy mitoko plasy toko vavy fa mandrapatonga amin'ny farany taona dia hipetraka eto amintsika izany éolienne izany. Fantatsika ny délestage nisy tamin'iny farany taona iny. Fantatro sapaka fa nikaikaika ny olona rehetra. Zay no nametrahana amin'ny fanamby niaraka amin'ny mpiara-mitantana hoe tsy maintsy atao ny anafoanana n'io délestage io. Zay no natonga antsika nanavatra herinaratra vonjy-maika, nanavatra n'ireo groupe électorogène zay efa tonga eto ankehitriny ary dia afaka matokytsika fa tsy misy tsony ny délestage eto Antananarivo manomboka izao parapatonga amin'ny farany taona toko plasy toko vavy. Ny any amin'ny faritra moa dia efa eo an-dalana ny fijerena an'izay ny tompony andraikitra isasokajiny fa dia efa mijery ny fomba rehetra anatanterahana an'izany zavatra rehetra zany isika. Tsapatsika izany fa ny rivotra dia afaka mamokatra herinaratra fa amin'ny fiainana andavanandro dia misy karazany roa ny rivotra. Misy ny rivotra madio, misy ny rivotra maloto. Ny rivotra maloto dia mandoto ny tontolo iainana amin'ny fiainana andavanandro, eny na amin'ny fiainana ara-politika azy. Ny rivotra madio dia mampiaina sy mamelona, fa misy kosa ny rivotra maloto izay manepotra sy mamono. Misy ny rivotra azahoana herinaratra, misy kosa ny rivo-doza manimba sy mandrava tanàna. Ka inoko fa amin'ity taona ity dia ho rivo vaovao no hitsoka eto a Madagasikara. Fa ny rivotra manimba sy te handrava sy handipaka ny firenena koa izay miodiody any ananinany dia ho sakanatsika toko lasy toko vavy. Fa rehefa atosiky ny rivotra ihany tsika dia mety ho tonga eny anabanabaka eny. Rehefa tonga eny amin'ny abakabaka moa dia tsy maintsy miresaka ny Air Madagasikara ihany isika. Iza moa tsy mahafantatra fa sahirana sy mitotongana ny orinasa Air Madagasikara ankehitriny noho ny fitantanana tsy nahomby. Ny Air Madagasikara nefa dia anisan'ny mampifandray atsika amin'izao tontolo izao ary fitaratry ny fandrosoana ihany koa. Ary ny Air Madagasikara io dia anisan'ny ahafahana ihany koa mametraka ny reharehan'ny firenena malagasy. Ka tsy azo eritreretana sy saintsaina ny hahafaty izany orinasa izany koa apetraka ny fanamby, apetraka amintsika ny fanamby toko lasy toko vavy, fa amin'ity taona ity dia tiako ny mampilaza sy mizara amintsika fa efa miasa andro aman'alina ny tompony andraikitra ao amin'ny Air Madagasikara. Miasa andro aman'alina miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka sy orinasa any ivelany isika ankehitriny. Inona hatramin'ny alina sadia mbola mifampiantso amin'ny tompony andraikitra amin'ireny mpamokatra fiaramanidina ireny ny tenako. Fa tiako hifampizarana amintsika ihany hoe nandritra an'izay taona maro lavo izay dia tsy mba nanana ny fiaramanidina antsika manokana isika. Nefa raha niofana ny roplanina na ny ro fiaramanidina mandritra ny forokatra amin'ny 13 taona fotsiny dia efa nazahoana fiaramanidina vaovao. Dia gaga ve tsika ary tsy hametra-panontaniana hoe fa maninona no tsy mba nahazo ny fiaramanidina manokana ny orinasa Air Madagasikara hatramin'izay. Ka noho izany dia natao lahara-pamehana nijerevana ny fomba rehetra
ary apetraka ny fanampy tompokilasy tompokovavy fa amin'ity taontia dia tsy maintsy ahazo ny fiaramanidina manokana ny orinasa Air Madagasikara fa tsy hanofatsony tompokilasy tompokovavy.